dia amin'ny fifaliana trany ry havana no iara-banantsika rehetra indray ao anatin'izao fandaharan'izao dia arivavakantsika. Ry Andriamanitra rainay eo dia mbola amin'ny fifaliana tokoa ny soaranay ianao ka mbola omenao fotoana izay ahafahanay mandre ny fampianarana avy aminao. Dia ianao no hiasa ao am-pon'ny tsirairay avy mba samy andraisanay izay tandrify anay ao anatin'izany fampianarana izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony teny. Amen. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy ry havana. Amin'ny ity androany ity indray dia ny loha hevitrintsika izay hodinidiniantsika eto dia ny hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Amin'izao fotoana izao dia tafiditra ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona avokoa ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, ary anisany tena tafiditra lalina amin'izany isika malagasy. Tsy voaingana akory izany fa efa ela izany, fa amin'izao fotoana izao dia tena mirongatra tanteraka izany hoe fianaky ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izany. Tafiditra izany daholo ny sehatra rehetra, ary tsy mifidy toerana, tsy mifidy sarangan'olona, fa na ny mantra, na ny manan-karena, na ny antonontonony dia tafiditra ao anatin'izany fandraisana sy fikitihana ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izany avokoa. Tsy mifidy lahy, tsy mifidy vavy, tsy mifidy ankizy, tsy mifidy tanora, tsy mifidy ray aman-dreny, olon-dehibe intsony, fa dia voasaringotro izany avokoa ny karazan'ny olona rehetrarehetra. Raha jerena nefa hoe inona ny tena vokatra izany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, dia milaza miara-mahita ry havana fa ady, korotana, faharavana, tokantrano simba, ankizy, mijaly, vady, vovono, firenena mahantra. Izany ny zavatra misy hitantsika vokatra izany fiparitahan'ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izany. Ny zavatra anisan'izay tena mahavariana nefa ry havana, ohatrany hoe fa miraviravin-tanana izany ny olona rehetra ny ankamaroany, fa atao jerim-potsiny sy tazanina fotsiny sisa ny fandravana sy ny fahampotehana hoentin'ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Eny, fa na ny fiangonana aza dia atao mijery fotsiny indraindray, tsy mahita intsony miraviravin-tanana hoe inona no atao. Ny fanjakana raha teo moa tsy hitanao hoe inona ny tena zavatra ataony manoloana an'izany. Raha fitinina ry havana dia tena mampalahelo ny vokatry ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izay ateraka izany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Eo indrindra ity tenin'i Jesosy Kristy ity hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Raha jerena andeha hitodikitsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, amin'ny kristianina antsika indray aza no hitodiana, raha mijeritsika dia efa tafiditra lalina hatrany anatin'ny fiangonana ka na fety-piangonana aza dia misy an'io. Fety kristianina rehetra, ny fahasoavana azo any am-piangonana dia efa misy an'io ihany koa. Tahaka ny hoe zaza atao batisa, ny mariazy, ny fanompanana isan-karazany, ny jobidy sy ny sisa, dia efa misy an'izany zava-mamamo izany ny zava-mahadomelona. Dia lasa ady indraindray, lasa fifamaliana, fifanenjehana, fifanaratsiana, izany no zavatra misy, izany no zavatra hita rehefa misy mba miresaka na miteny mahakasika an'izany. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo, ity tenin'i Jesosy Kristy ity no mampieritreritra hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Dia andeha ny raisintsika ny ary amin'ny Isaia ary, misy teny ao amin'ny Isaia ao, rehefa nandre ny feon'ny tompo ao Isaia, dia izao ny teneniny hoe iza no irahako ary iza no andeha irakay, dia namaly Isaia hoe inty aho iraho aho. Raha izany rehetra izany ny zava-misy ry havana, andehantsika mba heritreritra andiny tena ny kristianina rehetra hoe iza ary zany no andeha ho iraky ny tompo, iza no andeha ilaza amin'ny olona ny fahatsaran'i Jesosy Kristy tompo mba ahafahany miala amin'izany faharatsiana, mba ahafahan'ny olona rehetra miala amin'izany faharatsiana, dia ny fandraisana ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izany. Izy io dia tsy mora, ary tena tsy mora mijova volombelona ny amin'izany hoe ady fifadiana ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona izany. Kanefa kosa fotoana mety indrindra izao ry havana hitsangana antsika kristianina
eto amin'ity firenena malagasy zay misy atsika ity hitatsika tsara angamba fa nolanina mihitsy ary misaotra n'Andriamanitra fa tsy mety tafita ny hoe alao alalaka ny fanamboarana ny toga gasy eto amin'ny firenena saika ho atao lalàna zany hatramin'izao moa mbola tsy hitateraka isaorana ny tompo zany iza no hijoro avana ny mampalahelo anie dia izao hoe na mandrehany zany zavatra tsy mahita ny zava-doza teraka zany ny kristianina dia ohatra ny mitaza-potsiny ihany tsy mandray andraikitra voalohany indrindra ravana dia izao hoe raha itsika kristianina no mijoro aloha amin'ny tsy fikasihana an'izany efa tena zava-dehibe zany ary dia hoanatra fianarana ho an'ireo zanaka zao tontolo zao isika zanak'Andriamanitra ma kristianina atsika ten'Andriamanitra zany masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany itsika tsy kitikitika an'izany fa hanaja ny fahamasinana zay ny voalohany faharoa dia izao tsy raitsy-kombakomba amin'ny satanany amin'izany tsika amin'izany asany devolo zany tsy ataontsika kory na nivarotra namboatra sy ny sisa ho anatin'izany tsy ho ataontsika kory zany zany efa isany fijoroantsika fanatanterantsika ny baikon'ny tompo anangona ny vokatra zany ao amin'ny tokantranonao aza vela hidiran'izany akory aza amin'ny fety zay mety hoe azonao andraisana andraikitra aza manaiky ny ampidirana an'izany raha fianakavianao na ankohonanao io na namanao io mijoro mandrakariva na ny amin'ny toeram-piasana na ny amin'ny toeram-pianarana andaotsika hijoro satria tsika kristianina miavaka tsika mizanaka zao tontolo zao miavaka tsika ary zany indrindra no anaovana antso amintsika rehetra hoe raha fotoana mety indrindra zao dia tsika rehetra no andao hiaraka andray andraikitra hiady hifady amin'ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona fa potika riavana potika ary tena irahantsika mahita zany ny mampalahelo reto ankizy hitanao zay tsy dia malalinina loatra kanefa noho ny fianaka ilay zava-mamamo zava-mahadomelona dia lasa mandray lasa voafatotra lasa miankin-doha lasa andevozony zany dia fianarana tsy mandeha amin'ny zelonina miady amin'ny namana miady amin'ny ray aman-dreny mangalatra mamon'olona mba hafana mahazo vola sy ny sisa marobe tsy ho tany sainy zany ravana ka dia anjaratsika no mandray ny andraikitra amin'izao mamaly ny antson'ny tompo hoe iza no irahako ary iza no andeha irakay fa be ny vokatra fa ny piasa ny vitsy ary farany ravana dia izao ity zavatra anankiray ity dia nanaitra mba ho tataraiko atsika raha nanao ny asan'Andriamanitra tany amin'ny fiangonana anankiray ny tena tamin'ny fotoanany dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nampiseho sary zay nalainy teo amin'ny fiangonana ihany eo ambadiky ny fiangonana nalainy avy aty ambony ilay sary tanora tsy dia manahoana hoe olona manam-bola be sy manahoana nefa fa tanora azo lazaina hoe eo amin'ny sahirakirana aza raha ny fijery azy dia mitsindrona zava-mahadomelona mahery vaika dia nalainy sary dia nasehony hoe mba jerevonareo nge ozy izy fa zao ny zavatra efa misy aty amintsika fa nalaiko sary tsy mahita ireo olona ireo zao ny zavatra misy zany tokony hampandiny tena fa efa tafiditra lalina mihitsy eto amintsika koa raha mbola tsy dia nalaza loatra zany teo aloha amin'izao fotoana zao zany dia misy ny karazan'olona zay azo lazainy hoe atonontonona efa mandray an'izany fa raha taloha dia ny mpanan-karena no mandray raha dia zany no tena mampieritreritra ary mampalahelo ny hafaran'ny tanora malagasy dia hitatsika amin'izao fotoana zao fa eny an-dalana eny aza dia misy olona verisaina lasa daladala sy ny sisa vokatry ny fandraisana an'izany ka dia izay indray riavana no entina amintsika miteny androany ity be ny vokatra fa ny piasa ny vitsy mba hanaiky fianao hiteny tahaka ny Isaia hiteny hoe inty aho irao aho ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amen.